Vatsympana etin'ny pasteur Ratsianarivo Lea. Hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino no manana fiainana mandrakizay. Amen. Vavaka tsika tompoko. Misaotranao indrindra ery Jesosy Kristy tomponay nahatratraranay ty maraina ity, ary dia miarabanao mpanetreteny izay ry Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Manoroka ny tongotrao masina izay tsiraray avy noho ny famindraponao sy ny fitiavanao dia velonay natrapa-hamonjena natratrindray ty maraina ity. Misaotra indrindra Jesosy mbola menao izao fotoana izao ahafahanay mitanila eo anatrehanao. Andray ny vatsim-panahy ary indrindra izany teninao izany no ahafahanay mamakivaky ny tontolo andronay eo ambany fitarihan'ny fanahinao masina. Tendreo ny lelan'ny mpanomponao anambara ny afatrao tianao ampitaina amin'ny vahoakanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo ilay teny tonga nofo no angatahana sy anaovana izany vavaka izany. Anolorana koa ny dera sy ny anjara ny voninahitra mandrakizay. Aleluia. Amen. Ry hava-malala rehetra ao amin'ny Tompo, ampifaliana no anonana ny fiadanana ho amin'ny isa-tokantrano sy ny isam-batan'olona amin'ity andro maraina ity. Ary dia miara-manome voninahitra an'Andriamanitra tsika iaino ny teniny. Tenin'Andriamanitra izay anorenantsika ny vatsim-panahy dia amin'ny filazantsara ny Jaona toko 9, raisintsika amin'ny 1:15 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy. Ary ny mofo izay omeko dia ny nofoko ho fiainana izao tontolo izao. Dia nifanditra ny jiosy ka nanao hoe ataon'le io ahoana re no fanomeny nofony ho antsika. Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rany ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay. Ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Fa ny nofoko no tena fihinana ary ny rako no tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary izao kosa ao aminy. Ary tahaka nandraha ny ray velona ahy ary izao koa velona amin'ray dia tahaka izany koa izay mihinana ahy no velona amiko. Ity no mofo izay nidina avy tany an-danitra, tsy tahaka ny razana izay nihinana nefa maty ihany, fa izay mihinana n'ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Izany teny izany no nolazainy tao amin'ny sinagoga ka nampianatra tao Kapernaona izy. Koa maro tamin'ny mpianatra no nandre dia nanao hoe sarotra izany teny izany. Iza no mahaino izany? Ary fantatry Jesosy tao am-pony fa nimonmonina tamin'izany ny mpianany ka dia hoy izy taminy, mahatafotoana anareo va izany? Maika raha mahita ny zanak'olona miakatra ho any amin'izay ny toerany taloha ianareo. Ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoa na inona ary ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Amen. Zany tenin'Andriamanitra izany no ahafahantsika manatsoaka ny lohahevitra hoe rehefa amin'ny fotoana inona no mampatezitra antsika ny tenin'Andriamanitra. Rehefa amin'ny fotoana inona no mampatezitra antsika ny tenin'Andriamanitra. Rehefa maheno ny lohatenin'ity vatsim-panahy ity isika tsiraray avy dia betsaka ny valiteny tonga ao an-tsaintsika. Azontsika hamaliana izany fanontaniana izany. Iray amin'izy ireny ny valiteny izay efa nolazaintsika sy nambarantsika rehefa tiana maro tena isika fa mitady kosa ny fahadisoana amin'ny hafa rehefa manambara sy voambara ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Satria mety tsy tiantsika angamba ilay olona mitondra ny tenin'Andriamanitra dia lasa mampatezitra antsika ny tenin'Andriamanitra. Andeha hoe notsika kely ity tantara n'ity tovolahy kely iray ity Nanam-pandriana hatramin'ny ela ity tovolahy kely ity mba hanana solomaso tahaka ny rainy. Izany hoe
solomaso tena mitovy tanteraka amin'ny an'ny dadany satria ny dadany dia homme d'affaires ozy ny teny baiko. Ny ao an-tsain'ity tovolahy kely ity de ilay solomaso ny dadany iny no mahatonga ny dadany ho homme d'affaires ary de mba nanam-panindriana koa izy ho tahaka ny dadany. De nentina tany amin'ny mpanao solomaso na ny opticien ity tovolahy. Ary efa fantatsika tsara moa fa rehefa tonga any amin'ny opticien na koa any amin'ny mpijery maso ny ophtalmologue ndray koa dia asainy mamaky teny isika. De mba hahafantarana zany hoe manahoana ny degré sy ny solomaso tokony anaovantsika fa tsy ataotao fotsiny. De nasaina namaky teny ty tovolahy kely ray. De nitondrona ny teny. De hoy ilay zazalahy hoe hitako tsara ny soratra hoe TSIA. Fa tsy haiko ny mamaky ny hoe ENY. Torany ilay ophtalmologue. Zany tantaran'ity tovolahy kely ity zany koa no mampiseho ny fahalemen'ny olona milaza fa kristianina, mino an' Jesosy Kristy, manoloana ny toe-pontsika rehefa toriana amintsika ny tenin'Andriamanitra, ary rehefa mamaky ny baiboly sika na mihaino ny toriteny sy ny tenin'Andriamanitra, de moramora amintsika ny manaiky ny tenin'Andriamanitra rehefa mifanaraka amin'ny hevitsika sy ny fomba fijerintsika ilay izy. Fa tena sarotra sy mampahatezitra antsika kosa ny filazana sy ny fahenona ny tenin'Andriamanitra rehefa mifanohitra amin'ny fisainantsika sy ny toe-pontsika. Indrindra rehefa makasikasika ny fahotana izay ataontsika na ny fahalementsika ny tenin'Andriamanitra izay henontsika. Ry kristianina, raha mamaky ny tenin'Andriamanitra sy mihaino ny tenin'Andriamanitra ianao, de mieritreritra ny hanatanteraka ny fomba fisainanao sy izay sitraponao no irianao hita ao amin'ny tenin'Andriamanitra sy ho heninao, de tsy tena namaky ny tenin'Andriamanitra ianao zay ary tsy azo antsoina hoe tena kristianina ianao zay. Ary raha misy atao hoe party ao amin'ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny baiboly tsy tianao ho vakiana, na koa raha tonga sy efa tonga tao am-ponao sy tao an-tsainao hoe tsy te hihaino fampianarana na ny toriteny tahaka izao na hoentin'ny olona tahaka izao aho, dia tsarovy fa tahaka ilay tovolahy kely tamin'ilay tantara teo ihany izao sy anao izay tsy afaka ny hamaky ny teny izay nasainy vakiany hoe eny. Anio Jesosy Kristy Tompo de te hanova sy te hanamboatra atsika tsirairay avy mihaino izao vatsim-panahy izao. Te hanova sy te hanamboatra atsika izay milaza fa mpino marina tokoa Jesosy. Teo eo anilantsika mandrakariva izy, kotsarova fa amin'ny fotoana izay amakiantsika na hainoantsika ny tenin'Andriamanitra izay tsy ekentsika na mampitroubla atsika sy midéranger atsika, ireny de mila mandiny tena ny tsirairay avy satria tena tsy niova fo marina tokoa ny olona izay manana an'izany toetra izany kanefa milaza fa kristianina. Raha tena an' Jesosy Kristy marina mantsy ny kristianina de tsy tokony hampatezitra azy ny tenin'Andriamanitra izay vakiana na henona rehefa tsy manatanteraka ilay fahotana, na efa mahatsiaro fa olona efa afaka tamin'ny fanadiovany ny tena sy ny rany Jesosy Kristy ny olona iray. Raha jerentsika eo amin'ny 17:30 izay milaza hoe ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoa na inona, ny teny izay nolazaiko taminareo de fanahy
sy fiainana. Teto dia tena milaza mihitsy Jesosy Kristy tompo avy hatrany hoe izy mihitsy lay teny velona. Jesosy Kristy no teny velona, ny baiboly no teny voasoratra, ary mofinaina no antsoiny Jesosy ny tenany eto. Ampifandraisiny amin'ny tenin'Andriamanitra io mofo io any amin'ny vaky teny hafa sy any amin'ny boky hafa. Ary izay no mahatonga hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay laoky ny vavan'Andriamanitra. Araka izany dia toy ny mihinana ny nofony isika rehefa mitoetra ao aminy ka mandray sy mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Ary raha vao mandray sy mandray ny tenin'Andriamanitra isika dia voavonjy ny fahasoavana sy ny famonjen'Andriamanitra isika tsirairay avy. Teto mantsy dia hita mihitsy teto fa ilay mpianatry Jesosy Kristy tompo izay nanaradia azy dia tezitra rehefa nare izany teny izany, ary betsaka no niala tsy nanaradia satria nahatezitra azy ny tenin'Andriamanitra. Tsaroa fa ny fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra dia anisan'ny firaisana ao amin'i Jesosy ka miombona amin'ny tenin'Andriamanitra mandrakariva, amin'ny alalan'ny famakiana sy ny fankatoavana ary ny fitelemana ao am-poditsika ireo fahamarinana raketin' izany tenin'Andriamanitra vakintsika sy renesintsika izany. Ny fampiarana mazava araka ny voasoratra eo amin'ny 5:50 sy ny 7:50 dia ny hoe raha misy olona tsy mihinana mandrakariva ny mofinaina dia tsy ho velona mandrakizay izy. Anio ry havako malala ao amin'ny tompo, raha mampatezitra sy mahasoky sy midéranger sy miébranler anao ny tenin'Andriamanitra izay vakinao sy henonao dia tsarovy fa manana vahaolana ho anao Kristy Jesosy eto. Fa tsy raha olona vonina ny ala tsy ny fandaozanao an Jesosy, na ny fandaozanao ny asa fanomponao, na ny fandaozanao ny toeram-panomponao no vahaolana, fa ny vahaolana dia ny inona? Ny fandehanan'ny tsirairay avy manantona an Jesosy bebe kokoa, ka ilazanao sy anambaranao, ibebahanao eo anatrehan Jesosy amin'ireo teniny izay manembatsembana anao, ka ahatonga anao anambara aminy, angataka vonjy aminy mba haizanao manaiky izany teniny izany ka azahoanao famonjena, ary indrindra koa haizany mamaly atsika. Anio ary ry havako malala rehetra ao amin'ny tompo, raha mipetraka ny fanontaniana hoe rehefa amin'ny fotoana inona no mampatezitra antsika ny tenin'Andriamanitra, dia tsy tokony ho hisy intsony izany satria efa olom-baovaontsika rehefa manantona azy sy manaiky ho amboariny ny teniny. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, isika kosa anaiky sy ankatoa ny tenin'Andriamanitra anaiky ho amboariny sy avaoziny. Vavaka tsika tompoko. Misaotra anao azy ry Jesosy Kristy tompo noho ny amin'izany teninao izany. Misaotra indrindra satria Andriamanitra be fitiavana ianao, Andriamanitra be famindrapo. Ibebahanay sy ifonanay eo anatrehanao Jesosy, satria matetika izay Jesosy dia manembatsembana anay ny teninao rehefa makitikitika ny fahotana sy ny adalanay izany. Amboary izay Jesosy, avaozy izay Jesosy, diovy izay Jesosy, motsamotsany avokoa izay rehetra tsy anao, ratsaratsana avokoa izay rehetra tsy anao aty anatinay Jesosy. Ary dia mangataka aminao Jesosy malalo, aoka Jesosy mihitsy izay andray anao ilay teny tonga nofo mba anamboatra anay, anavao anay, andehananay araka ny lalan'ny fahamarinanao sy ny fahazavan'ny teninao ary anananay fahavelomana mandrakizay ao aminao, satria rehefa mihinana anao mofinaina izahay sy misotro anao lay ranonaina izahay, dia izay no anananay lay fiainana mandrakizay
ary indrindraindrindra koa Jesosy iombonanay amin'ilay fanavotana avy aminao ary itombonay koa amin'ny alalan'ny fiainana ara-panahy mba hahafahan'ny fahasoavanao irotsaka eo amin'ny fiainanay. Aoka Jesosy tsirairay avy ary tsy ho mpiaino-panadino fa ho mpiaino-pakatoa dia ho tanteraka aminay tokoa ny tso-dranonao masina manao hoe izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no hanana ny fiainana mandrakizay. Aleloia. Amen.